manana ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Toy ny fanao dia andehantsika hivavaka ry havana. Ry Tompo Rainay any an-danitra, amin'izao maraina vaovao omenao anay izao dia miantso ny anaranao izahay. Faly satria nomenao tombon'andro indray. Koa ny fiainana iray manontolo ary amin'ity andro ity anie dia anjakao ry Jesoa Kristy ary mifanainao maso ny tari-dalana amin'izay ataonay rehetra Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, hijery an'ireo karazany faharoa indray isika amin'ireo nirahan'Andriamanitra ankoatran'ny olona izay efa natombontsika andro vitsivitsy izay. Anio ary dia ireo karazany faharoa tsy inona akory izany fa ny bibikely nirahan'Andriamanitra mba hamelezana ny Egiptianina sy Farao indrindra noho ny tsy namelany ny vahoaka ho afaka. Ao anatin'ny loza folo izany izay efa narahantsika teto, hoy izay dia ny Eksaodosy 7 ka hatramin'ny 12. Anio ary dia ny loza faharoa tsy inona akory izany fa ny sahona araka ny Eksaodosy 7:9-20 ary mitohy amin'ny 9 hatramin'ny 10:20. Ny Egiptianina ry havana dia nahan'Andriamanitra sampy antsoina hoe Eketa. Io andriamambavy io dia miendrika sahona ny lohany ary io no andriamanitry ny fahavokarana amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Nanafika hatrany an-trano ka hatrany ambony fandriana ireto sahona reto mba hanehoan'Andriamanitra fa tsy mahavita na inona na inona ity Andriamanitra sampy nivavahan'ny Egiptianina ity. Manaraka ry havana, manaraka an'ity loza faharoa dia ny sahona ity ny loza fahatelo dia tsy inona akory fa ny moka. Ao amin'ny Eksaodosy 7 indray 12 ka hatramin'ny 15 izany. Eto dia asehon'Andriamanitra hatrany ny fahamboniany sy ny fahalehibiazana satria tamin'ireo loza roa teo aloha, loza voalohany sy ny loza faharoa, dia ny rano lasa rà izany sy ireo sahona dia mba nahavita toy izany koa ireo omby hasy Egiptianina. Fa rehefa tonga teto amin'ity loza fahatelo ity dia ny moka izany dia tsy hitan'izy ireo izay nataony fa dia neky ireo mpimasy Egiptianina ireo fa rantsan-tanan'Andriamanitra mihitsy ity mamely azy ireo ity. Ry havana, eo anatrehan'izany rehetra izany dia ahitantsika taratra fa mahay maniraka ny voarina, mahay maniraka ny zavatra rehetra ny Tompo mba entiny maneho ny fahamboniany sy ny fahalehibiazany ary indrindra entiny manafay ny olona izay tsy manao ny sitrapony. Dia mahay reza ary ry havana, manara-dia ny Tompo fa izany no tena tiana. Amen. Dia hivavaka isika. Tompo, aza avela hanamafy fo izahay ka hiara amin'ny famaizana anao voanompo anao ry Jesoa Kristy. Mba teny mbola milamina izao ny fiainanay dia mba hatolotra hanjakanao tokoa ny fonay manontolo sy ny fiainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.